Sambany no nandray anjara ao anatin'ilay hetsika atsotsika hoe foire internationale de Madagascar na ny film ny maso ivon'ny Afrika Atsimo hetsika izay mifandraika amin'ny fanarenana sy fampiroboroboana ny sehatra ara-toe-karena moa ity hetsika ity Ratsahevina. Iray amin'ireo masivo vahiny mandray anjara amin'ny hetsika foire internationale de Madagascar izay nanomboka ny 15 Mey teo ny maso ivon'ny Afrika Atsimo. Nambarany lehibe ny maso ivon'ny Afrika Atsimo fa zava-dehibe ny hetsika tahaka izao izay mifandraika amin'ny fampandrosoan'ny toe-karen'i Madagascar. Well, it's going to take time. It's going to take time, but with the political situation that is now normalized, I think all the countries in the world are now ready to work with Madagascar, and I'm very optimistic and confident that we can build the relationship, the economic relationship, and of course create more jobs in Madagascar. Voalazan'Andriamatoa Gert Grobler fa mila fotoana ny fanarenana ny toe-karen'i Madagascar. Ankehitriny anefa dia efa mizotra amin'ny ara-dalàna ny toe-draharaha politika. Raha ny heviny dia vonona ny ara-iasa amin'ny firenena malagasy ireo firenena maneran-tany ankehitriny. Matoky ny lehiben'ny maso ivon'ny Afrika Atsimo miasa sy monina eto Madagascar fa afaka amafisina ny fifandraisana ara-toe-karena ary azo atao ihany koa ny mamorona asa eto Madagascar. Nasiany ity farany teny ihany koa ny mikasika ny fandalovan'Andriamatoa Mactar Diop, filoha hevitry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny faritra Afrika izay zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy. Ho an'ny lehiben'ny maso ivon'ny Afrika Atsimo dia vonona avokoa ireo fikambanana iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao hiara-iasa amin'ny firenena malagasy izay manana ny maha izy azy tokoa. Raha iverenana ny foire internationale de Madagascar dia hitohy hatramin'ny raha pitso izany hetsika izany.